aminareo hatrany ry havako ny fahasoavan'i Jesosy Kristy tompontsika. Amen. Ndeha araka hivavaka isika toy ny fanao ry havana. Isaky ny maraina tahaka izao tompo. Dia mipololotra aty am-ponay ny fisaorana anao. Satria tsisy aminay afaka mampitombo ry androm-piainanay afa-tsy ianao irery. Ry Andriamanitra ray, izany dia ataonao aminay noho ny amin'ny Jesosy Kristy izay mpamonjy, mpanavotra ary indrindra tomponay, koa ny valy teninay ary dia indro hatrany manolotra ny tenanay tompo anjakanao. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ry havana, anio no faranantsika ny firesahana ny zava-misy rehetra rehefa ho tonga eny an-danitra i Jesosy araka ny fitantarany Matio 7:20. Omaly dia isy olona avy amin'ny firenena marobe hitomany amin'izay fotoana izay. Anio dia hoy Jesosy ary hoe, ary amin'ny ampanenoana mafy ny trompetra dia aniraka ny anjeliny izy ary angonon'ireo ny ombom-bofidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Amen. Matio 7:20-30. Andeha ange ho vidiantsika ny zava-misy amin'ny fiafaran'izao tontolo izao sy ny fahatongavan'i Jesosy indray mialohan'ny fiverenan'ny tompo ary dia hisy ady sy mosary ary fahoriana lehibe hisy ny fikorontanan'ny volana makitana eny amin'ny rahon'ny lanitra. Rehefa tonga i Jesosy dia hisy ireo olona avy amin'ny firenena marobe eto ambonin'ny tany no hitomany mafy satria tsy fantatry Jesosy izy ireo, satria tsy manan'olo-tena sy nanompo azy ka ho fahoriana sy fijaliana mandrakizay no farany. Eto amin'ity 9:30 ary dia aniraka ny anjeliny izy, Jesosy zany, ary angonon'ireo ny olom-bofidy avy amin'ny vazantany 4 hatramin'ny faravodilanitra rehetra. Ry havako, ireo olom-bofidy ireo koa zany eto dia hitantsika fa tena marobe ary tena avy amin'ny firenena samihafa sy ny faritra sy ny toerana samihafa. Ireo olom-bofidy ireo dia tsy iza akory fa ireo namaly ny antson'ny filazantsara notoriana taminy. Toy izao zany: voalohany, ny aiky, ny fahotany ka ny bebaka, namela ny otany ka nanomboka fiainam-baovao miaraka amin'ny Jesosy. Faharoa, ireo olom-bofidy ireo koa dia nanokatra ny fony mba hanjakan'i Jesosy irery, izany hoe nandray azy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany. Io koa ry havana zany no atao hoe fahateraham-baovao. Nandalo izany fahateraham-baovao izany koa izy teo amin'ny fiainany. Fahatelo, ireo olom-bofidy ireo koa dia miaina amin'ny fiainana feno fanahy masina isan'andro, mampandefitra ny sitrapon'ny tenany ka vonona anao ny sitrapon'Andriamanitra amin'ny fotoana rehetra, nandritra ny androm-pahavelomany teto an-tany. Izy ireo dia nanaraka, nanompo an'i Jesosy mandra-maty. Ireo voalaza ireo ry havana no olom-bofidy angonon'i Jesosy ho azy rehefa tonga izy. Maro be koa izy ireo izay teny am-piandohana satria avy amin'ny vazantany rehetra eny hatramin'ny faravodilanitra hoy ny ambara eto. Ho antsika izao ary tena very maina ry havana ny vavahantsika raha tsy ho anisan'ireo olom-bofidy dia ho sanatria ve ho anisan'ireo hitomany koa mitandrema. Ndao anompo ny tompo amin'ny hafanampo rehetra isika ary aoka ny sitrapony tanterahantsika mandra-maty ry havana. Amen. Bavaka isika. Dia misaotra anao ary tompo fa angoninao ho anao ny olom-bofidy. Aza melany izay isan'andro raha tsy ho anisan'izany tompo, ka asehonay fa tena mpanomponao izay lany amin'ny fanomponanao ny fiainanay. Amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Ho aminareo ny fiadanan'i Jesosy ry havako. Amen.